Tandodomdoza indray ireo mponina amin'ny commune Voilava, distrikany Mananjary faritra Vatovavy amin'izao fotoana. Antony, manambara niverina indray ilay orinasa vahiny mpitrandraka volamena tao amin'ny renirano Isaka. Ny orinasa Maklesy Mgiana izay nampiasa mercure nandritra ny fitrandrana izay notanterahany. Ny fampiasana ity akora simika ity izay niteraka aretin-koditra sy aretina maro samihafa tsy fahita tao amin'ny commune Voilava, fa ihany koa namono ireo fambolena tao amin'ity commune ity. Telo taona mahery no nanairan'ny mponina ny fitondram-panjakana, nentina tito amin'ny fampahalalam-baovao sy ny fandaharana alalina, ny amin'ny fiantraikan'izany amin'ny fiainana andavanandro ny ireo mponina any an-toerana. Ny taona 2024 nakaton'ny fanjakana ny fitrandrahana nataon'ity orinasa ity nandritra ny fidinany ny filoham-pirenena tany Mananjary. Ankehitriny, manangasanga indray ity orinasa ity araka ny tatry ny firaisamonim-pirenena Kradoi izay manana ny ratsamangaikany any Voilava Mananjary. Zao anefa dia gaga izay fa mandefa fitaraina andreo vahoaka ny fotony izay voakasika ty fitrandrahana volamena ity satria nampanatsoina tany anivon'ny commune izy ireo tamin'ny volana Novambra dia nilazana fa iverina hisokatra indray ny orinasa. Rehefa nangataka ny antota taratasy ny fahazoan-dalana amin'izany ireo vahoaka ireo dia tsy nisy nomena azy ireo ary anisan'ny takiana tamin'izay fotoana izay ny fanarenana ny fanapotehana ny tontolo iainana sy ny roivoary rehetra tany an-toerana ary koa ny fanonerana an'ireo fokon'olona izay voakasika izany fitrandrahana izany. Nefa hatramin'izao aloha raha fahafantaranay azy dia toy ny tsy maty manota rehetra ihany fa mbola tsy nisy fanasaziana azon'ny orinasa ary tsy nisy izay fepetrany raisiny izay mba anatotosan'zareo izay fanarenana tokony atao izay. Ny fanakatonana ity orinasa Maklesy Mgiana ity izay tsy vaovao intsony ho an'ny mponina ao amin'ny commune Voilava raha ny zava-nisy tao anatiny izay 10 taona izay no jerena. Efa nisy ny fanakatonana izany ny fiafaran'ny taona 17 noho ny tsy fampiny antota taratasy ety mitrandraka sy ny fanoheran'ireo vahoaka tany an-toerana. Ny volana May 17 nefa niasa indray ity orinasa ity na tsy nisy fandrosoana aza ny taratasy teo am-pelantanany noho ny tsy fahazahoana ny fankatoavana avy amin'ny vahoaka. Io nakaton'ny fanjakana io indray ny taona 2020 ary izao manambana ny isokatra izao indray. Fisokafana izay herinandro vitsy taoriny nahatafaveriny indray ho filoha any Andry Rajoelina. Fifandrifinjavatra ve ho ny firaisamonim-pirenena indrindra manoloana ny feo mandeha fa nisy orinasa mpitrandrahana nanoana ny kandidata amin'ny fampelezan-kevitra farany teo. Ny Kradoi na ny Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement océan Indien izay miantso ny filoham-pirenena andiso io feo mandeha io fa ihany koa hijery akaiky ity fitrandrahana volamena ao Mananjary ity. Fa ny zavatra fantatra aloha sy ny zavatra azo lazaina dia izay ny feona andehibe taloha ireny fifidianana ireny dia mipetraka foana ny satria vao nanomboka ny taona dia efa natahotra daholo hisokatra izany zao ny tetikasa any atsimo, hisokatra ny tetikasa any avaratra dia izao lasa manjary misy an'ity hoe tetikasa any amin'ny faritra atsimo atsinana an'ity dia manjary lasa mampieritreritra hoe tena nitombona ve ireny sanatria fa izay koa ny antony anaovana an'ilay fanairana fotoana izao ahafahan'ny filoham-pirenena manambara-pahabe maso hoe tsy nisy izany sa nisy izany fanohana an'ireo le orinasa mpitrandraka ireo tamin'ny campagne présidentielle izay nataony satria io ny vava sy ny teny mandeha ihany fa ny asa ataony no tena anamarinan'ny olona sy tsarahan'ny olona ny zava-marina. Andrasana araka izany izay ho toy ny tirara-pitrandrahana ao amin'ny distrikany Mananjary ity.